Mianatra tsapika ndretsika amin'ity vidéo ity aratra amin'ny farany fa atoroko anao ny fomba fanaovana azy any amin'ny farany na mbola tsy nitendry gitara basse mihitsy ary ianao dia mahay tsapika ianao raha manaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ataontsika si bémol ny tonalité, si bémol zany ety amin'ny 6e case 4e corde octave eto. Dia une suite d'accords le hira, première note, 4e note, 5e note. Dia asitsika octave le izy avy eo na quinte. Zao ny quinte zao ny octave. Dia iny ampataitsika makato. Dia ohatr'izay lefa tsika le izy ary ohatrany farany fa atoroko ny fanaovana azy. Raha ohatra ka te anaraka an'ilay teknika ianao hoe ohatranao na fomba fanaovana an'iny tsapika iny dia jereo savasavao amin'ity page Lydia Academy ity fa misy fampianarana momba an'izay tsapika izay amin'ity page ity. Dia ny fanaovantsika anazy dia octave. Dia misy an'iny teknika iny any amin'ny farany. Ohatran'izay. Iny dia octave. Dia avy eo mankato amin'ny 7e note, 7 bémol. Dia 6e note dia avy 5e note. Dia ilay teknika teo amin'ny voalohany teo ataontsika ohatr'izao ilay tsapika. Double frappe ilay ato ambony. Voalohany aloha ray. Dia avy eo double amin'izay dan-dan. Zay ban tarandan tarandan ohatr'izay. Zay azadino zay tam taram. Akorisa amin'ny voalohany. Ohatran'izay na hoe fa zay somary efa mahazatra. Zay ny vidéo antsika raha liana ny cours en ligne indray ianao dia aza misalasala mandefa message amin'ny numéro WhatsApp eo dia ampianariko anao ny base ny gitara basse manomboka A jusqu'à Z ary ny rythmique sy ny ora musical ary ny fitendrena hira mihitsy.